Vatsy pitahiana ho anao, vatsy pitahiana ho anao anio. Raisintsika eo amin'ny Efesianina toko fahaefatra, ny andininy faharoa ihany, ny tenin'Andriamanitra hitondra fitahiana ho antsika amin'ity andro androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faripo mifandefitra, amin'ny fitiavana. Amen. Ry havana, matetika no misy zavatra mianjady amin'ny tenantsika, amin'ny fiainantsika izay heverintsika nataon'olona antsika. Ary dia matetika hoy ianao hoe nahoana no ataon'olona an'izany, maninona no tsy maintsy manaiky an'izany, fa tsy mety amiko kosa izany, tsy afaka niaritra fotsiny aho fa andeha omeko ny sahaza azy izy. Ry havana, rahalahy sy anabavy malala ao amin'ny tompo, aza diny fa ohatra lehibe ho antsika hatrany Jesosy Kristy eo amin'izay hitondrantsika ny tenantsika sy ny fiainantsika. Heverinao ve fa tsy mba mafy tamin'i Jesosy ny niaritra ny fahalemen'ny mpianatra 12 lahy nandritry ny taona izay niarahany taminy, ny fandatsana, ny fandrahonana nataon'ny Jiosy sy ny Fariseo, fa nandefitra ka nanetry tena sy nanana fahalemem-panahy hatramin'ny farany izy, ary izany toetra nananany izany no nitondra fandresena lehibe. Fa raha mazava amintsika ary fa ny fandeferana amin'ny fitiavana, nanono ny fitiavana no handraisana fandresena ho antsika kristianina. Nahoana raha mba handao hanandrana hanefitena ho amin'izany tsika ry havako? Mianara amiko i Jesosy dia ahita fitsaharana ianao. Vonina ve ianao ankehitriny? Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay izany an-danitra, fa dia tsapanay tokoa androany, fa rehefa misy ny mikasikasika ny tombontsoanay na izay heverinay olona fa manao tsinitsinina anay dia mitroatra izahay, ary mamaly tsy manaiky lembenana hadininay tokoa ny maha-kristianina anay matetika eo anatrehan'ny zavatra misy. Fantatray nefa fa tsy mba vahaolana mihitsy ny ady, ary tsy mitondra afa-tsy korotana sy fandravana izany. Anio ianao dia mampianatra anay mba hanetry tena, hanana fahalemem-panahy, handefitra amin'ny fitiavana sy ho amin'ny fitiavana. Ka dia omeo anay ny hery, omeo anay ny faharetana, omeo anay ny fahazakana, mba haneho fitiavana sy fahalemem-panahy ny manodidina anay izay sy izay mifanerasera aminay, tahaka an'izay mba nataonao fony ianao tetỳ ambonin'ny tany, ary mandrakizao mihitsy izany faharetana nataonao izany, satria ianao ny teny hoe ny famindraponao dia maharitra aminay tsirairay avy mandrakizay. Omeo faharetana izahay, omeo faharetana izahay Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy Kristy loha amin'ny fiangonana. Amen.